resaka mahakasika Mbola RAJAONAH moa zany ny azo tenenina dia misy manevaka politika ao anatin'io affaire io satria ny antony raha nosamborina izy tamin'ny 13 février 2019 teo izay tsy ampy ray volana nandraisan'ny filohan'ny républicain zao fahefana dia resaka section provision namborana azy ary zay nanaovana enquête azy tany amin'ny brigade criminelle tiany Anosy. De ny teny moa zany ny tao hoe baiko avy any ambony araky ny tatitra tonga naty aminay rehefa nanontany an'ilay tompon'andraikitra tao amin'ny BC tao izy tamin'ny 13 nanamborana azy io zany de hoe inona ny antony nanamborana an'le olona tsisy mandat d'arrêt tsy nisy convocation tonga tany amin'ny Mbola de nivaliny tamin'io de hoe baiko avy any ambony. Le baiko avy any ambony tsy fantatra. Tonga ny rapitsy maraina 14 iny dia misy polisy avy any Tamatavy nafarana mihitsy vao tonga maraina dia nanao enquête azy de resaka le section provision. Section provision efa rahantsika mahafantatra le hoe tsisy proof afaka anenjehana azy amin'le izy de hoe nisy an'le fafana matotro section provision. Dia nefa io section provision iny nanaovana arrestation azy. Io section provision io nanaovana audition azy teny amin'ny BC. Donc io section provision io zany no nanaovana azy mandat de dépôt de izy moa afaka tamin'iny dia mbola naverina any Atsiavay. Akory gagana tonga tao amin'ny Pâques tamin'ny 14 février hoe resaka abus de biens sociaux. Ny resaka abus de biens sociaux lazaina fa misy hoe resaka blanchiment des capitaux. Blanchiment des capitaux resa-bola. Le vola lazaina fa hoe famotsim-bola volany amin'ny anarany volany madio azony avy tamin'le orinasa TAFARAY ary netiny teo anolohan'ny rapitsara eo ireto reto ny taratasim-bola niditra reto ny taratasim-bola mivoaka tato ary le entreprise dia misoratra amin'ny anarany Mbola RAJAONAH satria izy ny propriétaire an'le entreprise. Zany hoe raha misy mpandraraha tanora zany eto Madagasikara ka manambola ianao mety le entreprise nao zany dikan'izay zany ianao de efa miomana fa any amponja any Atsiafamy misy ianao satria volanao fa tsy vola fonds public na hoe vola nangalarinao tany amin'ny toerakafa ohatra fa teny hoe vola matitio. Faharoa renjena izy resaka hoe infraction douanière. Infraction douanière dia resaka erreur tany amin'ny douane. Taratasin'ny famadika avy any amin'ny douane mivezivezy amin'io orinasa TAFARAY. Akory anefa gagana koa fa io efa nipetraka tany amin'ny juge d'instruction tany amin'ny 2015. Tsy nisy convocation mahakasika azy tamin'io. Tsy nisy fampiatsona enquête nataona azy tamin'io. Efatra taona ty aoriana 2019 dia lazaina fa hoe misy ndray io infraction douanière. Kanefa ny infraction douanière dia eo anenjenan'ny Mbola RAJAONAH dia resaka hoe ao anatin'ny infraction délit. Ny délit tompoko dia raha tsy misy poursuite anenjenao an'le olona anatin'ny 3 taona manomboka amin'ny côté amin'le daty nisian'le infraction ka tsy nenjenao izy tanatin'ny 3 taona dikan'izay fa namanao otrany hoe tsy misy le izy. Tianao resana ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay misy natao hoe tsindry politika ao anatin'ity zavatra ty satria andriamatoa Mbola RAJAONAH talohan'ny deuxième tour dia nandefa teratany vahiny Monsieur Andrinirina Rajoel ifampiresaka taminy hoe tohana hanohana azy fa Mbola RAJAONAH tsy resy latra tamin'le vina izay rahantsika mahita vina mandamoka amin'izao io IM zay tsy resahan'ny filoha io tsony dia mipetraka zany ny valifaty politika aty aoriana. Mipetraka ny resaka hoe potehana andriamatoa Mbola RAJAONAH ka eto zany zahay dia manaitra ny fitondram-panjakana avy alao ny fitsarana anao ny asany. Zay tsy manaka anao hoe anao ny asany ny fitsarana. Alao izy ny feon'ny fieritreretany no hitsarany an'ilay raharaha Mbola RAJAONAH. Ary ny mampalahelo dia zao tiany proof anankiray fa tena hoe tsindry politika famotehana tsotra zao hoe resaka délit ny anenjenao an'le olona alefanao any
TFA. Ny TFA tompoko dia maison de force TFA io dia resaka olona efa olona mpamono olona namono olona migadra perpétuité, olona personne dangereuse amin'ny fiarahamonina, olona efa voaheloka fa tsy olona hayahina mbola anatin'ny enquête dia hoe alefatsika any TFA zany. Ka izay zany manaitra fikambanana solima sy fikambanana fitohinantora malaitra ny tompony andraikitra hoe aleo mba tsy potehana no avin'ny olona andriamatoa filoha midradradratra teto hoe anome asan'ny tanora, anampy ny tanora amin'ny fandrarà, anao sy mbola zay fa RAJAONAH samy tanora ary samy mpandraràna reo ary aza ampianarina ifanao valifaty politika ty ilay vahoaka malagasy fa tsy mety tompoko, tsy mety. Valifaty politika le izy, misy vazancy politika zany ao anatin'io zavatsy io satria raha vao nahazo ny fitondrana zany izy ireo dia ny fanamborana any Mbola RAJAONAH no natao laharam-pahamehana. Ka eto zay mimetraka fanontaniana, avy tamin'ny Mbola RAJAONAH ve natonga ny délestage lafatra am'izao? Ray zay. Avy tamin'ny Mbola RAJAONAH ve ny fiakaran'ny voatabia efa 400 amintsika miteny zao? Avy amin'ny Mbola RAJAONAH ve ny miamian'ny tamatavy lasa tamatavy maimbo itsika miteny zao ao tamatavy? Avy amin'ny Mbola RAJAONAH ve ny tsy fahavitany le projet ema io ka amotehana ny tanora, zay tanora manana ny hoaviny, tanora nanampy olona betabe teto, nanao social, nanampy an'ireo mpanao fanatanjahantena barea, nanome fitaovana betabe. Fa kosa hoe raha resaka politika, aleo ana fifidianana angamba no miady, ana fifidianana no miezaka amin'ny hoe ny fisianao zany, fa tsy hoe potena salamana le olona karaha zay dia toerinay amin'ny fonay madio satria zahay anisan'ny hoe mitarika fikambanana manao social ka ny olona manampy olona ny sembana manao asa soa eo anivon'ny fiarahamonina tahaka ny mbola dia ijoronay satria voan'ny tsinjy azo zany misy Mbola RAJAONAH eo amin'ny lafin'ny politika zay ka tsy avinankena. Efa nilasana lako to i président Berija fa hoe antsoavy teo angambany amin'ny andriamatoa filoha sy ireo mpitsara zay tsara ny raha resaka abus de biens sociaux sy ny resaka infraction douanière ka apetranay aminareo ny fahenjena. Marina eto nefa fa tsy misy pirofo no ahafahana mitavina ny Mbola RAJAONAH amin'ny zavatra roa reo, ny abus de biens sociaux sy ny infraction douanière. Ny sexe sans provision fa fantatsika fa najanona na tsatsy ny fitsarana ny mikasiky ny zavatsy io satria tsy misy ny pirofo ahafahana manenjika ny Mbola RAJAONAH. Araky ny code de douane resaka délit douanière resantsika eto dia milaza mazava tsara fa hoe ny resaka abus de biens sociaux sy resaka infraction douanier io dia tsy tokony halefana amin'ny fonjany tsy afaha fa tokony tazonina aloha le olona raha ohatra ka misy zay fanenjehana zay dia raha ohatra ka tombona le izy dia amandy zay anatin'ny code de douane tompo fa tsy hoe tazonina ao anatin'ny mbolany le olona tsy mitsara tsisy pirofo dia potena sahala am'izany. Ka aoka atsika mba samby anaja ny lalàna velo eto Madagasikara ary zay koa dia manantena zahay any mpitsara ao ampaky na ny pôle anti-corruption fa tena hoe tsy ho voabaiko, tsy ho manipilevan'olona fa tena hoe tsara arak'izay tena marina. Zay ngamba ny nataonay hoe olo-dehibe ianareo, nianatra ianareo, ray aman-dreny ianareo, mananjanaka ianareo, mananazafy kely ianareo mpitsara ao ampaky ka tokony hoe tsaraina araky ny lalàna Mbola RAJAONAH fa tsy misy ny pirofo tazomana azy ka angatana eto zany ny famoahany madiodio ary atsahatra manomboka eo ny fanenjehana anazy.